Misy ny fitanilana nataon'ny fanjakana amin'ireo antoko politika sy fikambanana izay manao hetsika eto amin'ny firenena ho nambara ny filoha nasionaly ny antoko SVM androany Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Hita izany nandritra ny fitsidiham-pahatra izay nataony antoko araka ny fanazavana. Nambarany moa fa vohitsakitsaka tanteraka ny fahalalana maneho hevitra ary lasa fampiroroana ny zava-misy ankehitriny araka ny nambarany hatrany. Rehefa iona tamin'ny vahoaka tao Vangaindrano aho dia tao amin'ilay toerana izay nisakafoanako ny atoandro sy ilay toerana izay nanaovana fihaonana amin'ny vahoaka dia angamba eo amin'ny 100 metatra na 100 metatra raha be dia be dia tsy navela ny mpitandro ny filaminana andeha tongotra eo aho fa dia hoe tsy maintsy mandray fiara ianao fa tsy mety zany sa moa dia gaga sady namaloitra fa dia manilona fa tena zavatra manahirana tsy le hoe fanohitohinana na Rajaonarimampianina sy ny délégation tsy hiteny na aneo hevitra fa le fampiororona mihitsy an'le vahoaka ary tena miendrika fampiororona le fisina mpitandro filaminana mijoro etsy ary amin'izy ireny azy dia misy mihitsy ny miteny amin'ny olona hoe aza makany ianareo mbola tsy tao anatin'le trano fivirina moa zany dia hoe tsy ho avy eo nge zany Rajaonarimampianina zany nareo fitahany zany fotsiny fa tsy ho avy eo nareo aza mandeha makany nareo sao sanatria misy zavatra miseho eto sy ny sisa everinay fa tena zavatra tena manohitohina mihitsy zany ny fahalalahana. Nefa jereo etsy an-dany ny TGV zao ty tsy atsimon-drano hitanareo tsara tamin'ity volana Aogositra ty any dia ny gouverneur sy ireo manam-pahefana samy hafa dia manao fivoriana tena ara-politika kalamanjana ary miakanjo ny akanjo volomboasary mihitsy dia miantso ny candidat-zareo hilatsaka amin'le izy. Ga nisy fampiorona tao, ga nisy mpitandro filaminana tao milaza hoe aza maneho hevitra nareo, aza miteny an'izany nareo. Nefa indrindrindrindra dia misy ny mpiasa fanjakana ao anatin'ireny dia lasa mampametraka le fanontaniana hoe aiza tsy le hoe neutralité ny administration ity na tsy fiandaniana zany zay tokony ananany mpiasa fanjakana. Tsy matahotra hifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny antoko HVM ho hiatrany nambara ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina izay efa filoham-pirenena teo aloha no sady ihany koa filoha nasionaly ny antoko HVM. Nambara moa fa efa hatrinela ny antoko nefa niomana ary manam-porofizany fitsidiham-pahatra izay nataony tato ato. Dia mbola misy milaza hoe Rajaonarimampianina iny say, Rajaonarimampianina iny matahotra, Rajaonarimampianina iny tsy hanao iny. Sisa tena izara dia gaga fotsiny. Tonga tany amin'ny toerana anankiray amin'izay nalehanay dia nanatona mihitsy le olona. Mizarotry dia tena faly mihitsy mahita anao satria nienika eto manilo mihitsy ny sofiko dia hoe tsy hita intsony ianao, tsy hanao intsony ianao ary zany mahatonga anao mijanona Antananarivo fa tsy mandeha amin'ny farany. Dia hoy aho mantsainy olona rehetra tany izay nalehako ary mbola veriketo hoe Rajaonarimampianina tsy matahotra ny faninana, Rajaonarimampianina dia samy faninana ary Rajaonarimampianina dia vonona ny faninana. Fotoana izay anaovana an'izany misy fotoana ny zavatra rehetrarehetra. Nisy moa androany fihaonana nataony antoko HVM tamin'ny mpanao gazety izay nitondra tatitra mahakasika ny fitsidiham-pahatra izay nataony antoko.